Anatin'ny farantaona izay ihany koa moa dia maro ireo fianakaviana no misafidy tsy hivoaka fa mijanona ao an-tokantrano ihany miaraka amin'ny ankohonana ho fitserana ny taona 2024. Samy manana ny fandaharam-potoana ny tsirairay amin'izao fetin'ny farantaona izao. Ao no misafidy ny andro ny taona vaovao 2024 ny am-piangonana, ao ihany koa no misafidy ny hanao fety ivelan'ny trano. Tsy vitsy ihany koa anefa ny mieritreritra ny hijanona ao an-trano ihany. Ao an-trano ihany fa tsy mivoaka. Dia manahoana ny fandaharam-potoana rapitsiko? Rapitsiko ao an-trano miaraka amin'ny fianakaviana izay eto Antananarivo. Dia inafy izay hoe fandaharam-potoana ataonareo rariva ao an-trano izay? Fa dia sakafokafo dia miandry ny amin'ny 12 dia matory après ny amin'ny 12. Alim-bavaka? Manomboka amin'ny firy izany? Folo. Dia ao aorianan'izay inona ny eritreretinareo atao? Dia rapisy marina vao misara koko. Ary no andro rapitso inona ny fandaharam-potoana rapitso? Rapitso manao sakafo tsara dia miaraka amin'ny dady aman-janaka izay ny ankohonana dia mahafinaritra koa amin'ny tanàna. Ary ny rapitso? Majanto ao an-trano. Tsy mandeha mivoaka? Mijery tele ao an-trano dia manaranala azy eo. Ora vitsy sisa dia hivalona tanteraka ny taona 2024 ka hisantara taona vaovao ihany koa ny malagasy rehetra. Tsara trano manentana ny mponina ny mba hitandrina amin'izao andro fety izao mba tsy ho fety eran-doza no hitsenan'ny malagasy rehetra.